Mbola anatin'izay baolina kitra izay ihany nahazo fitaovana ny fanamina ary baolina ny ekipa ny Cosfa eo amin'ny taranja baolina kitra izany dia hoentina indrindra ankahery ity ekipa ny fiarovam-pirenena ity izay hiatrika ny Poule des As avy eto Analamanga. Ary amarana antsika izay baolina kitra izay tsy misy sary izy ity fa dia ho an'ireo mpilalao fahiny tao amin'ny BTM FC zany dia tonga eto an-tanindrazana ny andriamatoa Tantseraky Marcelin izay isan'ny mpilalao tao amin'izany BTM FC zany izay miasa simonina any ivelany ihany moa ka dia nanasa ireo mpilalao an'ny BTM fahiny izy izay hiara-mikorana aminy etsy amin'ny Bonard Bas 67 hectara rahampitso amin'ny 20 atoandro. Mba hoentina miatrika ny Poule des As eto Analamanga sofany manana ny fiadinana ny amboaran'ny Madagasikara na ny telma Coupe de Madagasikara dia notolorana fitaovana vaovao ny ekipan'ny Cosfa na ny club amin'ny sport de forces armées taranja baolina kitra ny talata maraina teo tetsy Betongolo. Fitaovana izay ahitana fanamina ho an'ny mpilalao, baolina, chasuble, gants ho an'ny mpiantsatokazo. Nanambara moa ny jeneraly Razana Mamy filohan'ny komity mpitatana ny taranja baolina kitra ao amin'ny Cosfa fa satatra ihany izao satria mbola ho maro ny fitaovana ho azo. Izao fanoloran'izao moa no natao araky ny filazan'ity tompon'andraikitra ity hatrany dia ho fampirisihana ireo mpilalao hanao ny tsaratsara kokoa hatrany entina mampiakatra ny lazan'ny baolina kitra eo anivon'ny 10 Tsy ahivina trano fa mametraka fanamby goavana ny azo ny larana voalohany amin'ny Poule des As eto Analamanga ny Cosfa ahafahany misolotena ity league ity amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Madagasikara. Raha nanao fampitahana tamin'ny top lalaovana nisy hatramin'izay dia anisan'ny nisongadina ny fiara-mientana teo anivon'ny Cosfa tamin'ity top lalaovana ity. Akoatra ny fanoana nataon'ny mpitatana tokoa mantsy dia tsy manao ambany zavatra ny lafin'ny teknika ny mpanazatra sy ny teknisianina rehetra. Mangony fotsiny fampisehoana fahavononana nataon'ny mpilalao tsy ankanavaka. Fantatra ihany koa fa misokatra ho an'ireo mpilalao manan-talenta manana faniriana ny aro ny lokon'ny miaramila ny Cosfa amin'izao fotoana izao. Inona fa hitondra aina avao ho an'ny baolina kitra eo anivon'ny Cosfa izao fampitaovana izao.